manatona azy. Mety misy zavatra mampitebiteby anao angamba no mampiasa sainanao mampanahy anao. Dia hoy ianao hoe andeha hijery telefônina kely andeha hijery YouTube andeha hijery Facebook alohan'ny hanarinary mba hiova hevitra. Hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Petera voalohany 5:7 ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no iay anareo. Ary Jesosy dia niteny atao Mateo 7:20 makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mba hatonga an'Andriamanitra hanamaivana an'izay zavatra manavesatra anao andray an-tanana anao dia mila anao mametraka ny fanahinao rehetra eo am-pelantanana. Apetrao amiko izy ny fanahinareo rehetra fa izaho no iay anareo. Teneniko tsara mihitsy hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra hoy Jesosy fa izaho no iay anareo. Noho izany apetrao aminy izay rehetra makarary anao, apetrao aminy izay mampiasa sainanao, izay mampitebiteby anao. Mety mitady vonjy ianao, mitady lalakom-bany ianao avy any atsimo avy any avaratra fa tsy mahita. Mijery sy mitady moyen ianao any amin'ny rakoto any amin'ny rabe fa tsy mahita vahaolana mihitsy mba hampitony ny tebiteby sy ny ayahanao fa tsy vitanao nefa izany amin'ny herin'ny tenanao fa mila ny herin'Andriamanitra ianao. Noho izany apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia izy misalasala like, micommente sy mipartage dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa hoe s'abonner amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny mitozo indray. Veloma tompoko.